Ity tokoa ilay mpaminany ary izaho fito nosoratany Jaona. Ilay mofonidina avy any an-danitra, izany loha hevitra izany no anasako ampitiavana anao amin'ity fotoana ity, ka anoko anantsika fotoana fimonja mba hiarahantsika midinika ny tenin'Andriamanitra. Dia fifaliana mandrakariva no Jaonantsika takan'izao indray, mifampiarahaba isika satria samy velona ina ny tantanan'Andriamanitra, narovany tamin'ny loza, narovany tamin'ny alina mangina iny ka natratra ity fotoana ity, ka zay ny anolorako ny fifampiarabana ary samy faly isika rehetra, ka na izany aza nefa dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny ankohonanao. Koa mialohan'ny andiniantsika ity loha hevitra ity dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao indray izahay fa tafahoana indray amin'ny alalan'izao fandaharana sarobidy loatra aminay izao, dia ny fandinianay ny teninao aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay, ka ny tsy fantanterahana hita dia mba hokosehnao, ka ny rahan'i Jesosy zanakao izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana ny mba ho fanadiovana ho anay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izay miaraka amin'izao mpiaino izao, dia aoka ny fanena masina mba ambomba nay tsiraray avy, amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ity tokoa no ilay mpaminany, izaho fito ny Jaona hodiniantsika izany amin'ity androany ity. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona no andinina izay hodiniantsika. Fantatsika tsara fa rehefa voky ny olona tamin'ilay namahanan'i Jesosy ilay olona 5,000, dia ireny olona ireny rehefa nahita ny famantaran-taon'i Jesosy dia niteny manao hoe ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ity tokoa no ilay mpaminany ho ireo olona ireo. Ary rehefa fantatra Jesosy fa efa ho avy ny olona akazian-keriny ataony mpantsaka, dia niala teo Jesosy, dia lasa Jesosy. Eo izao no voalaza eo amin'ny andininy 2:20 indray. Noho ny ampitson'iny vahoaka izay nijanona teny ampitany ranomasina, dia nahita fa tsy nisy sambo kely teo hafa teo afa-tsy ny iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara niondrana sambo kely tamin'ny mpianany fa ny mpianany ihany no nandeha. Kanefa nisy sambo kely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay tany nihinanany mofo rehefa nisaotra ny Tompo. Ka no hitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana sambo kely izy ka nakany Kapernaume hitady an'i Jesosy. Mahafinaritra ilay fikasana, hitady an'i Jesosy. Manahoana ny fiezahantsika, fiezahanao, fiezahako hitady an'i Jesosy. Soratra masina dia milaza mitadiava an'i Jehovah dia mbola hita izy. Mahafinaritra ny fihetsik'ireto olona reto, tsy hitany Jesosy, milany Jesosy amin'ny fiainana izy, dia nandeha nitady an'i Jesosy. Dia voalaza fa izay mitady dia mahita. Eo amin'ny 20. Ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy, dia hoy izy tamin'ny Raby, oviana no tonga teto ianao. Jesosy rehefa tadiavana dia hita izy. Izao no toy ilay tantara eo amin'ny 20. Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Toy ny hoe fitadiavana hanina ve no hitadiavana an'i Jesosy? Misy izany amin'izao fotoana izao. Mitady an'i Jesosy ny olona fa te hahazo zavatra ara-nofo. Dia Jesosy, dia izay mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana. Ilay famantarana mantsy dia ilay famantarana hoe ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, fa noho ianareo izy izay voky.
Ny zavatra antranga mantsy tamin'ireto olona reto, dia nanantena Mesia eto an-tany izy ireo, anafaka azy eo amin'ny fampahorian'ny Romanina. Hany ka dia Jesosy no hiverina izy ireo fa hitondra azy amin'izany fanafahan'ny Romanina izany. Kanefa tsy izany no nahatongavan'i Jesosy. Tsy izany no tanjony fahagagana izay nataon'i Jesosy ka nampinanana an'izy ireo ilay mofo ka nahatonga azy ireo voky. Fa ny antony namahana Jesosy an'ireto olona reto dia ny mba hanehoanan'izy ireo fa Jesosy anie ilay mofonainy, Jesosy mihitsy ilay Andriamanitra nidina avy any an-danitra, ka nilazan'i Jesosy manao hoe izaho no mofonaina ary izay manentona tsy mba honoana. Izay no voalaza eo amin'ny 9:7 ao amin'ny filazantsarany Jaona 1. Izao no voalaza ilay teny. Eo amin'ny 9:7 no vakitsika aloha. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Jesosy mihitsy ilay lazainy fa hoe mofo avy any an-danitra izay manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ekenao ve izany? Mahafinaritra avy eny mihainao an'izany teny izany. Jesosy ilay mitondra fiainana ho antsika. Dia nanamafy an'izany Jesosy amin'ny 5:30. Hoy izy hoe, hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina. Izay manatona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mangetaheta intsony. Mahafinaritra izany ry havana. Jesosy ilay mofo midina avy any an-danitra. Tiako raha mba ekenao am-pifaliana izany. Inonao mba ananantsika fiainana vaovao. Amin'ity dindinika ity koa anefa dia misy filazana nataon'i Jaona, izaho, izaho, izaho. Jesosy milaza, milaza izaho 7. Ny filazantsarany Jaona tsara madiniantsika izany. Ao amin'ny Jaona 1 ka 5:30 dia milaza fa hoy Jesosy hoe izaho no mofonaina. Ao amin'ny Jaona 4:12 indray dia milaza fa izaho ny fahazavana izao tontolo izao. Eo amin'ny Jaona 10:7 sy ny 7 dia milaza fa izaho no varavarana izay idiran'ny ondry. Ao amin'ny Jaona 10 dia milaza fa izaho ny mpiandry tsara. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona 1:20 fa dia hoy izy hoe izaho ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Ao amin'ny Jaona 1:11 dia milaza manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary ny Jaona 1:20 sy ny 1:5 dia milaza i Jaona manao hoe Jesosy manao hoe izaho no tena voaloboka. Ny fampiasana izany izaho nampiasain'i Jesosy izany dia manohy ny fahamarinana lehibe momba an'i Jesosy ka mampatsiaro ilay tena nambaran'i Mosesy. Ao amin'ny Exodosy 3 ka nanambaran'Andriamanitra ny tenany tamin'i Mosesy manao hoe izaho izay izy. Jesosy mihitsy ilay hoe izaho izay izy. Ary mpiara-midinika amiko eo. Jesosy ilay ny rain'Andriamanitra. Jesosy ilay vonina hanome fiainana vaovao ho antsika tsirairay avy. Zavatra mampalahelo anefa dia izao, ho an'ny olona nitadiavany an Jesosy dia tombotsoa ara-nofo irery ihany, fa tsy ilay fahamarinana izay mitondra azy hanana ilay fiainana mandrakizay. Ry mpiaino namako, ry mpiara-midinika namako, tiako raha mba ho raisinao Jesosy ho ilay mofo izay nidina avy any an-danitra ka mitondra fiainana ho anao. Ka raha hitady an Jesosy ianao androany dia aza mitady azy hanome sakafo anao, fa mitadiavan Jesosy hanome fiainam-baovao, fiainana mandrakizay ho anao. Dia mirary fahirezana ho anao indray amin'ity tontolo andro ity. Miaraka hivavaka isika amranantsika izao dindinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotranao izahay noho ny fitiavanao anay, ka nafanay nandinika indray ny teninao, ka nampafantaranao anay indray famantarana lehibe ny maha-Andriamanitra an Jesosy sanakao. Dia izy ilay mofo izay nidina avy any an-danitra mitondra fiainana ho anay. Ampio izahay Andriamanitro, andray azy. Ampio izahay hiezaka hitady azy. Dia mitahy anay raha hiatrika ny tontolo andro, mitahy ihany koa an'izao mpiaino izao. Nivavaka tononona sy angatahana eo amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.